notanterahina tamin'ny androany kosa ny fankalazana ny andro natokana ho an'ny Masindahy Misely izay mpiaro ireo mpilatsaka nelonaina. Efa fanao isan-taona moa ny fankalazana ary fotoana ihany koa izany hahatsiarovana ireo nodimandry tamin'ny asany. Mitatitra an'izay ireo sirakotiny iray eo amin'ny sariny Stefana Razafmanjimby. Isaky ny fahasivy amby roapolo ny volana septambra ny fankalazana ny andro natokana ho an'ny Masindahy Misely izay anjely mpiambina ireo mpilatsaka nelonaina. Somary naroso androany ny fankalazana ny tamin'ity taona ity. Ireo mpilatsaka nelonaina malagasy izay nirosaka tamin'ny ady tany Algérie ny taona 1790 izay naharitra 5 taona moa no isan'ny vondrona ao anaty fikambanana iray ary tsy aivina ihany koa isaky ny fahasivy amby roapolo ny volana septambra. Zavatra fankalazana zay zany fitsotrovana ireo vadin'ny veuve zany zay maty vady tamin'ny ady tany Algérie dia sasakambody zanak'ireo ireo zany tsy mety ataon'ny frantsay zay lehibeana izany any Toulouse dia mandefa vady zany amin'ireo maty vady ireo zay mbola velona. Nandritra ireny ady izay natao tany Algérie ireny moa dia betsaka ireo tanora malagasy no nirotsaka ny sitrapo ho mpilatsaka nelonaina. 7 mahery eo izy ireo no namony aina nandritra ny ady raha 7 kosa ankehitriny no mbola velona. Manodidina ny 20 tapitrisa ariary ny fanampiana avy amin'ny firenena frantsay ho an'ireo vady navelan'ireo mpilatsaka nelonaina sy ireo kambody. Ankoatr'izay dia misy ihany koa ny fanafody izay antoan'ny firenena frantsay hatrany ho an'izay nitondra takaitra. Raha tsy aivina dia miantoka ny ainy tanteraka mandritra ny ady ireo mpilatsaka nelonaina satria rehefa misy ny ady dia izy ireo no alefa voalohany miatrika izany.